Nandritra ny omaly sy afaka omaly moa dia anisan'ny tena nalaza ity raha Olga Ramalazan ity ary tena anisan'ny nafana ihany koa tao amin'ny tambanjotra antserasera. Etsy andaniny moa dia nilazany heviny i Marc Ravalomanana ary izany indrindra no antony nampafana an'ity raha ity. Milohany hidirantsika amin'izay moa dia abonné alohan'ny chaîne-natsika toy ny mahazatra ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Rehefa nitranga sy nalaza moa ny fanamborana any solombavambahoaka Olga Ramalazan dia nitaky tsy misy atakandrony amoahana any Olga ireo team firaisankina ary tsy niandry ela ny filoham-pirenena teo aloha no sady filoha nasionaly antoko tiako i Madagasikara tsy iza moa izany fa Marc Ravalomanana. Mazava ho azy moa fa dia naneho ny heviny mikasika an'io raha Olga Ramalazan io ny tenany ary nanambara izy ny hoe tsy rariny ny fampijaliana ny candidat team amin'izao vanim-potoanany fifidianana izao hoy filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc. Tsy ahivina fa ny antoko team dia iharany Antsonjay sy Ramatahora avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo ary mihatra amanaina mihitsy aza izany indraindray raha araka ny hevitra izay navoakany ireo antoko team. Mbola ny fanehoan-kevitra izy ireo hatrany moa dia niteny ihany koa izy ireo ny hoe tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity dia maro ireo candidat heverina hanembatsembana ny fandreseny ireo candidat-mpanjakana mahita faisana mihitsy hoy ireo mpanara-baovao sy ireo ao amin'ny antoko team. Misy ambadika politika hoy izy ireo. Ary nolazaintsika teo moa dia nangataka tsy misy hatakandrony amoahana candidat Olga Ramalazan i Marc Ravalomanana ary tsy i Marc Ravalomanana irery ihany koa no nanao izany fa nanao fanambarana mitaky tsy misy hatakandrony amoahana candidat solombavambahoaka Olga Ramalazan ihany koa ny RMDM. Tsara ihany koa moa ny mahay fa isany ireo efa mpifaninana ofisialy amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 7 May izao ny tenany ary efa nahazo ny laharana maha candidat azy ihany koa. Manelingelina ve izy amin'ny maha candidat azy hoy RMDM raha nametraka ny fanontaniana tamin'ny ity tranga izay malaza mikasika any Olga Ramalazan ity. Miara-miaiky ny rehetra fa ambadika politika ny fisamborana ity candidat ny Antsirabe voalohany ity hoy izy ireo ary hoy ihany koa ny fanazavany izy ireo raha nanambara ny hevitry izy ireo. Mitaky ny hanajanonana ny kajikajy politika hanilihana ny candidat alohan'ny fifidianana ary manao antsoavo hampitsaharana ny endrikendrika ihany koa ny RMDM mba hisiany fitonina manoloana izao zavatra izao satria ity dia zavatra misy zavatra hitam-poko hitam-pirenena ary anisan'ny zavatra tena malaza koa ny mikasika any Olga ilay hilatsaka fidiana ao Antsirabe voalohany ity. Nohony zany dia manoloana ity raha ity dia miantso ny seny sy ny iraisam-pirenena hijery ny raha ary miantso ny fiarahamon'ny pirenena hiara-miasa amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny RMDM. Tsara hatrany ihany koa moa ny mampiatsy fa mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara i Ramatoa Olga Ramalazan izy raha teo moa dia secrétaire général ny RMDM ary efa ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Antsirabe izy no efa loholona ihany koa ary efa ministry ny vahotra ihany koa. Mbola manoloana ity raha Olga ity ihany dia nanao hafatra ary nandefa hafatra ihany koa i Arlette Ramarson ny hoe tsy fantatry ny fitsarana ve fa nanisy na tsy nisy ny heloka dia efa tapitra ny fepitoana hanenjehana ny heloka bevava ho izy na hoe action prescrite koa dia avoe zao de zao i Olga fa fandikandalana goavana no ataonare izao hoe hafatra ny Arlette Ramarson. Ka io moa dia manoloana ity raha ity dia samy mamoaka ny fanehoan-keviny ary samy mamoaka ny saim-pantany, samy mamoaka izay hitany fa ity ny rariny ary ity ny hitsiny. Koa ity page ity dia anisany manao fanehoan-kevitra somary hafa foana raha oharina amin'ny page sasany ary raha oharina amin'ny page hafa koa. Ity page ity moa dia matetika lazaintsika mitondra anarana hoe vaovao androany. Ka nanambara i vaovao androany mikasika any raha Olga ity ka hoy izy ny teny hoe fangalaran-tany sy fanampara-pahefana nataony Olga Ramalazan hoy izy tamin'ny Olga ben'ny tanàna tao Antsirabe sy na chef de région ny vadiny Andriamatoa Lanto Rabenantoandro dia nampanofany izy mivady ny Jovena ny tany-panjakana ilay lasa station service Jovena Ankaratra eo Vatofotsy Antsirabe. Izany moa dia anisany publication izay navoakany ary anisany
teny izay nisoratany tao anatin'ny pejiny. Ary mbola nitomo izay zavatra nolazainy zay ny hoe ny nahagaga dia io vadiny Olga io izay chef de région tamin'izany no nanao ny contrat de bail na hoe fifampanofana. Nisy ny vola 2 millions d'ariary isam-bolana nalohan'ny Zovenaka nataony tamin'ny anaran'ny Olga. Ka tena mahagaga izany hoy vaovao androany fa nataony tamin'ny anaran'ny Olga tena nisaiky fa tsy tany amin'ny commune akory. Ramatoa Olga Ramalason izay ben'ny tanàna no mandray ny vola isam-bolana fa tsy niditra tamin'ny commune izany vola izany. Nisy ihany koa vola be narotsaka indromian-taona tao amin'ny iray taona ka dia mbola ramatoa ben'ny tanàna Olga Ramalason ihany no nandray izany vola be izany raha araka ny fanambarana izay ataony ity vaovao androany ity. Maromaro moa ny resaka tany mpanjakana namidiny ben'ny tanàna Tima ity tamin'izany fa mbola ho taterina eto izay zava-drehetra izay raha araka ny fanambarana izay nambarany ity pejy mitondra anarana hoe vaovao androany ity. Zay moa ny fanehoan-kevitra izay navoakany rehefa nalaza ity raha Olga ity ary izay ihany koa ny foto-kevitra izay nijoroany fa nanaiky moa ny maro raha ohatra hoe misy izay zavatra izay ary manaiky zahay raha toaka nisy zay fa kosa ny zavatra mahagaga hoe ireo zay maneho ny hevitra dia ny hoe mahagaga ihany efa firy taona aty aorina vao misy ny fifanenjehana sa hoe fankahalana ilaihanao député indray dia fongarina daolo io rehetra io. Fongaro koa le nitondra vola amin'ny boritra bois de rose, écran plat, bombo chaussette sy ny sisa ary volamena hoy ireo izay maneho ny hevitra. Ny sasany moa manoloanany ity fanambarana izay nataony vaovao androany ity dia tsy maneho hevitra firy fa milaza fotsiny hoe vahoaka no mitady fahamarinana koa dia tsara miomana dian'izao ihany koa ianareo fa mpamosavy milevina amoron-dalana hoy fiteny zay ka mahatantesa valinkitsaka mandeha partour ity zavatra ity hoy ireo izay mamoaka ny hevitra manoloanany ity zavatra navoakany vaovao androany ity. Satria raha ny fahitana ny fanehoan-kevitra any ity pejy ity dia tena ohatrany misetrasetra izy ary ohatrany misintona lakilosy zany izy rehefa manambara ny fanehoan-kevitra izay ataony. Ary any anatin'ny famalin'ny komantera no tena ahitana izy fa misetrasetra ary tena ahitana izy fa misintona lakilosy. Hita taratra amin'ny famaliany ity pejy vaovao androany ity ny komanteran'olona fa midomenina izy satria mbola tompiny kianja, mbola tompiny terrain izay ilalovana ankehitriny. Zay koa moa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsena ianareo na vitany hainy video hatramin'ny farany ary mbola hiangaviana ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametrabeloma izahay tsy ataonay lava akory ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao samy ho ambininy daoly sika rehetra. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oie. Ciao ciao.